eo ambany fihinandriamatoa Andry Rajoelina filohan'ny Repoblikan'i Madagasikara, Andriamatoa Hermanina Razafy filohan'ny Antenimierandolona, Ramatoa Christine Razanamahasoa filohan'ny Antenimieram-pirenena, Andriamatoa Christian Tsay praiminisitra lehiben'ny gouvernemanta ary hatrany Ramatoa Bomiavo Tsevainy Alarariny ministra ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-jafy, Ramatoa Hortensia Antoine Hezy ministra lefitra misahana ny fandrakofana alan'i Madagasikara, Andriamatoa Rafidson Richard governoran'ny faritra Atsinanana ary ministra Solombafidy ary tompon'andraiki-panjakana maro. Fandokafana amin'ny fomba ofisialy ny fambolekazo 2024 ny 7 janoary 2024 avizao any Manory faritra Atsinanana. Andray anjara mavitrika amin'izany ny sehatra tsy miankina, ny mpiara-miombonantoka, ny sekoly sy ny mpianatra ary ho fikambanana maro samihafa. Anatrarana ny tanjona 5 alina sy 2 hekitara napetraka dia hiara entana avokoa isika rehetra any amin'ny faritra misy antsika avy. Fambolekazo, fanarenana loharano, antoky ny fiveloman'ny mponina. Isika taranaka mpanarina izay mamboly azo, manavitra firenena, izay mandoro ala, mandoro tanindrazana. Eo ambany fihinandriamatoa Andry Rajoelina filohan'ny Repoblikan'i Madagasikara, fanokafana amin'ny fomba ofisialy ny fambolekazo 2024 any Manory faritra Atsinanana ny 7 janoary 2024 avizao.